Ny lafiny ara-ponina kosa raha no hoentsika maranana ny fampalalam-baovao tamin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana lehibe no nentina nanamariana ny ivon'ny fankalazana ny fahadimy amby telopolo taona na mpitandrina ny pasteur Andriamananjo Noelson mivady omaly tetsy amin'ny FJKM Analamahitsy ny akon'izay ary. Tamin'ny fomba makotrokotroka no nanatanterahana ny ivon'ny fankalazana ny tompo noho ny fahadimy amby telopolo taona nanompoan'ny mpitandrina Andriamananjo Noelson mivady ny fiangonana omaly tetsy amin'ny FJKM Analamahitsy. Ankoatra ny fanompoam-pivavahana lehibe dia nanamarika ny fotoana ny fanoloran'ny synoda FJKM mari-pakasitrahana ity mpitandrina ity noho ireo taona maro nanompoan'ny fiangonana. Notolorana maro-boninahitra ary nasandratra officier de l'ordre national ihany koa ny mpitandrina Andriamananjo Noelson. Tonga nanatrika ity fotoam-pankalazana ity ihany koa ny solotenan'ireo fiangonana dimy efa nitandremana Andriamatoa Andriamananjo Noelson. Amin'ny faharoa amin'ny volana Desambra ho avy izao no ikapitona ny fotoam-pankalazana ny fahadimy amby telopolo taona nanompoan'ny mpitandrina Andriamananjo Noelson mivady ny fiangonana raha natomboka tamin'ny volana Oktobra lasa teo izany. Toy ny mazatra fitinina fohy aminao ny vaovao isan'ny songadina mialohan'ny sarahantsika tanteraka ny tanterahana io tolakandro io ary ny fanaovatsy ny mikasika ny famatsiam-bola ny fifidianana ho amin'ny taona 2024 raha ny fantatra dia mahatratra 520 tapitrisa dolara amerikana amin'ireo raika amin'ny 70 tapitrisa dolara ilaina ny famatsiam-bola azo ankehitriny. Eo amin'ny tontolo ny fitanterana indray kosa dia natomboka tamin'ity andro any ity moa ny andrana voalohany amin'ny ho an'ireo fiara-pitatitra manodidina ny faritra renivohitra izay niasa nitondra olona amin'ny faritra anatin'ny renivohitra. Tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao ary mankatelina anao indray nanaraka ny fampahalamba voantsika hatramin'ny farany mametraka ny velomandra-pitafa ho amin'ny rampitsindrainy tenako.